Amin'izao voalohany taona izao dia maro ny olona no manapa-kevitra ny kojakoja ny vatana. Vonanome fahafapo azy ireo ary ireo trano fanaovana sy fikojakojana ny volo izay mitombo isa sy mihamoderina hatrany eto amintsika. Ho an'ny ankizy, vehivavy ary ny lehilahy ny trano fanaovam-bolo Amazon izay nosokafina tamin'ny fomba ofisialy androany teto amin'ny Carleton Anosy. Mampiavaka ity toerana ity ny tsy fampiasany afa-tsy ny vokatra Kerastase izay tsy zoviana intsony raha ny resaka fikojakojana ny volo. Kanazy aloha voalohany mitovy daholo ihany ny salon Amazon rehetra satria misy formation atao foana izay fa ny tena mampiavaka anazy ny produit anay Kerastase. Kerastase ngamba rahantsika manalo hoe c'est un produit de luxe. Misy ny soin zany tena hoe profond. Fa mampiasa koa zay ny amin'ny coloration sy ny service technique rehetra mampiasa L'Oréal. Fa Kerastase ny tena ifatoan'ny Amazon Carleton. Les services misy ho an'ny lehilahy, misy ho an'ny lehilahy, misy ho an'ny vehivavy, misy ho an'ny ankizy koa, misy ho an'ny rehetrarehetra. Voalohany indrindra aloha rituel, les produits Kerastase misy karazana rituel ao aminatiny. Dia misy koa service na coloration, misy koa service na coupe de chignon araka ny tenen'ny directrice na teo. Toerana fahadimy nosokafan'ny Amazon eto Antananarivo ity eto amin'ny Carleton Anosy ity. Tsy ireo olona mipetraka ato amin'ny toerana fandraisam-bahiny ity ihany no afaka raisin'ireo olona enina mampiodina azy fa ny olona rehetra. Ankoatry ny fanaovana volo sy fikojakojana ny tongotra sy tanana dia isokatra tsy ho ela koa ny toerana ikarakarana ny volombava ho an'ny lehilahy. Iny fanaditiny ary tompoko lahy sy tompoko avy no manakatona sy atoko anaovam-beloma ho antsika rehetra tamin'ity hariva ity. Isaorana hatrany rehefa ianao mbola naharaka sy niaino hatramin'ny farany vaovao antsika tamin'izao hariva izao. Ny tena kosa dia mameho fotoananao amin'ny manaraka indraika dia veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.